ahoana marina ilay fitokonana tetsy fotovorona ireny. Ny fianarana no lova tsara indrindra hoy ny Ntaolo Malagasy. Mbola mipetraka ve anefa izany amin'izao fotoana izao? Tozary ambany zavatra tanteraka ny fampianarana eto amintsika. Raha ny zava-misy no zohina. Tsy vao androany no nahitana fihetsika maneho izany ny mpitondra ankehitriny. Tsaroantsika tsara ilay tifidantrana voafehy tany Tomasina ireny, ka namoizana aina tanora mpianatra noho ny fitakiana vatsim-pianarana tahaka ny seho ankehitriny io. Raha ny tantaram-pirenena no zohina dia tsy mbola nisy fitokonana mpianatra betsaka indrindra noho ny tsy falaovana karama sy vatsim-pianarana raha tsy tamin'izao fitondrana Rajoelina izao. Ny raviny ary tsy rentsony ny toy n'ilay raharaha tifidantrana voafehy tany Tomasina iny rehefa nambara fa misy manodikodina ny vatsim-pianarana. Nietsika indray ny tetsy fotovorona tamin'ity herinandro ity. Mpianatra no efa tonga amina fetra tahaka izany amin'ny fomba fitakiana. Misy antony matoy izy ireo mitokony dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa inona foana ary ity mahatara lava ny fanjakana Rajoelina ity mandoa vatsim-pianaran'ny mpianatra. Izany angano ny fanarana tamin'ny vahoaka no manome tsiny rehefa misy ny fitokonana mahery vaika tahaka ireny. Raha ny loharanom-baovao azo dia avy any amin'ny governemanta ny baiko nentina nanakatona ny sekoly ambony politeknika votovorona hoy ny loharanom-baovao azo antoka iray manoloana ny toe-draharaha mafampana eny antoerana. Isan'ny nahasositra mafy ny fitondram-panjakana ilay hira propaganda ny filoham-pirenena ankehitriny navadiky ny mpianatra ary misy sombiny lasa teny ratsy sy omba mihitsy. Efa nivorona nomboka ny omaly ireo mpikambana eo amin'ny filakevim-pifehezana na ny kodisy eo anivo ny Université Antananarivo izay misy ny solotena ny fakulte iray avy andinika ity raray ity. Mety ho tsy afabela ihany koa ny taleny sekoly ambony politeknika izay namela ireo mpianatra itokony nafana ny ady hevitra taoriny ny fanapahan-kevitra tamin'ilay fanakatonana. Mampanatanteraka ny zava-misy satria na ny ministry ny fampianarana ambony aza mety ho voakisitika hosahirana satria tsy voafehy ny campus universitaire Mahajanga may, Toliara may, votovorona manompa filoha. Vokany niraraka ny fanambarana nanala-tena nataony ministry ny fampianarana ambony momba ilay raharaha izay tokoa angamba ilay hoe samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Nambara fa tsy esorina amin'ny trano fonena ny mpianatra. Ny ministera sy ny croix ihany no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanesorana ny mpianatra amin'ny tranony hoy ny fanazavana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ho tonga amin'izao ve ny raha navaolana ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Raha ny zava-misy mantsy na tiana na tsy tiana matotonga hatramin'ny fanalana ny mpianatra amin'ny tranony dia hoenjana sy aharitra ela ilay raharaha. Naseho fa hoe idina eny votovorona ny mpitandro ny filaminana tamin'ity androany ity anatanteraka ilay teny midina na ny note circulaire. Tetsy andaniny ihany koa raha ny vaovao hatrany dia voalaza fa andeha ho any ivelany mandritry ny 2 volana ny filohan'ny Université Antananarivo manomboka rahampitso fa 1 ny volana Marsa hatramin'ny 1 ny volana Aprily. Kanefa izy ihany no manana fahefana amoaka ny baiko isokafa ny sekoly indray. Asa raha tena natao tokoa ilay fanakatonana atao amin'ny fomba ampitaindavitra ve ny noty fanokafana sa ikatona tanteraka ao anatin'izany 2 volana izay. Mety ho sazina mafy ny mpitarika ny mpianatra noho ny fihetsiketsehana tsy nazahoana alalana fa indrindra ilay resaka hira. Ampitahorina mafy ihany koa ny mpianatra mba tsy hainao fihetsiketsehana amin'izao ankatoko ny fifidianana izao mba hisy ny fitoniana satria mety anome sary ratsy ara-politika ho an'ny mpitondra izany. Izay na fehezina izay manao fihetsiketsehana mety isy sary politika mitovy amin'ny tsy nanekena ny vehivavy tima hiditra tao amin'ny Macron ireny. Vono afo fotsiny no natao ny talata teo hoy ny mpianatra etsy votovorona. Saingy nilaza ihany koa ny etsakatso fa mbola betsaka ireo mpianatra nanao fanadinana ka ho fitsonjovana any ireny no tsy nampihetsika azy ireo fa samy tokony efa hitaky aza hoy ny mpianatra. Mikorotana tsy mandeha amin'ny zelony intsony ny fizarana vatsim-pianarana eny amin'ny université izao. Anika matetika ny taom-pianarana ho tapitra, ny vatsy tsy mivoaka. Isan'ny evana vitalistra ny eny amin'ny politeknika, efa 100 ny eny amin'ny Université Antananarivo. Saingy tsy maintsy miandry ny hafa
mbola tsy navita vao tena mandeha ny komisiona vatsim-pianarana raha ny filazany ny eo anivo ny fampianarana ambony. Nambara fa efa mivoaka ny fankatoavana ahafana mamatsy vola ny fanamboarana eny votovorona. Efa tonga amin'ny fitakiana mahery vaika tahaka izao vao mikoropaka ny mpitondra, ary io tonga amin'ny fanapahan-kevitra hafahafa manakatona tanteraka ny sekoly ambony politeknika io. Izany ve no vahaolana farany? Ahoana ny fandaharam-potoana samihafa toy ny fanohanana voka-pikarohany? Tsy manome rary ny fikorotanana, saingy matoa tonga amin'izany dia misy marary ireo mpianatra ao. Eto raha teo, raha tsy efa tonga amina fitakiana mahery vaika, tsy misy mpiaina sy tsy misy mpiraharaha. Matetika aza mbola mpitandro filaminana no alefa hiady sy hifandramatra amin'ny mpianatra. Boriborina aza indraindray hoe misy ambadika politika. Ho tonga amin'izany ve ny raha na vahaolana ara-potoana sy araky ny tokony izy ny fanjakana? Vatsim-pianarana izany ve tsy efa tokony andeha ho azy? Tsy efa tafiditra amin'ny fandaniana mahazatra na ny sarza fiksa ho an'ny fanjakana ve izany? Asa hoe tsy nandalo université-mpanjakana ve ny mpitondra ambony na ny zanany ka tsy tsapany zavamisy iainan'ireo mpianatra? Sasana ty iandry ny iverenany sary tahaka ny tamin'ny taona 2017 nampietsika ny mpianatra zana-bahoaka voataitra. Ny hita tao anatin'izao fitondrana rajoela izao dia atao zary olana mandavataona ny fikorotanana eny amin'ny anjerimanontolo-mpanjakana. Fitakiana sy grevy lava no misy, ary fampanantenana vahaolana lava no setriny. Saingy tsy mety misy ny vahaolana tena maro toerana. Ny vahaolana tokoa ve no tsy misy sa ny finiavana no tsy ampy? Isan-taona izao, mety indrona intelo isan-taona aza, dia tsy maintsy misy foana ny fitakiana borsa. Matetika aza moa ny vatsim-pianarana tamin'ny taondasa takiana amin'ny taona itsahany. Efa tany amin'ny volana marsa 2024 no nidradradraday ny rajoel ny digitalisation ho an'ny université, ka nilazana tamin'izany fa ahazo karta bancaire ny mpianatra ialana amin'izany vatsim-pianarana. Ny andrandra rehetra fa iva 100% amin'izay ny olana satria tena zava-dehibe ny fampiasana ny teknôlôjia anamorana ny fasahiranana. Ilay teknôlôjia ve ny sanatriny tsy voafehitsika? Tsy mampino izany, fa rehefa zoiny dia ny tsy faiza mitantana ny fitondrana no betsaka. Raha resaka informatika sy teknôlôjia izany tena kapokatsika malagasy, ary tokony hotrandrahana sy tokony hositrahana faran'izay tratra. Tsy resaka fampianarana ambony ihany, fa azotsika trandrahana sy ampiasaina amin'ny sehatra maro io mba anafanganana ny asa mandraharaha na ny tsy miankina, eny fa iakina ny fampandrosoana mihitsy aza. Tao tsy any anefa ny olana, fa mitambatra avokoa ny mety olana ara-bola sy ny ara-pitantanana. Dia izao iara-mahita zao ny vokany. Raha tena indrindra sy ny lamina tao anatin'ny herintaona na roataona farafahabetsany ve io, dia mbola ho tahaka izao hatrany ny olana sy ny zavatra mbola hiaditsika mandraky ty androany. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?